Indraindray tenenina indray izy hoe nandray ny fanahy masina, indraindray tenenina kosa hoe le olona zay nandray ny fanahy masina zany de hoe efa manana ny fanahy masina na hoe vita batisa ny fanahy masina. Raha ihany ireo fa tsy tokony ampisavorita-tsainantsika zany hoe inona ny tena izy ty sa ity fa mitovy ihany ireo, samy ilazana ny fisin'ny fanahy masina ao anatin'ny olona anankiray. De ho aniza marina moa ity fanahy masina ity zany hoe efa nianarantsika tamin'ny fandarana farany hoe ny olona efa manana le fanahy velona ary efa natsangan'Andriamanitra ho zanany, zay ihany no azo omena sy tokony omena ny fanahy masina. Manamafy an'izany ty tenin'Andriamanitra anankiray ity zay vakitsika na dia efa fantatra aza izay teny zay. Andahoany vakitsika mba ho fanamarinana an'izay teny zay eo amin'ny filazantsara ny Jaona dia ny toko 4:40 diny andininy 4:40 sy 7:40. Jaona toko 4:40 andininy 4:40 sy andininy 7:40. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary zao ny vaky ny teny. Ary izaho angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakariva. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ny fepetra mazava loatra zany de zao tsy izay rehetra olona eto ambonin'ny tany akory de azo omena ny fanahy masina sy afaka mandray ny fanahy masina avokoa. Fa Jesosy eto de niteny hoe raha ho avy izy lay fanahy ny fahamarinana de mazava loatra fa zao tsy azo zao tontolo zao ho raisina. Inona moa natao hoe zao tontolo zao? Rehefa olona ivelan'ny ankohonan'Andriamanitra de izao tontolo zao ny filazan'ny Baiboly azy. Ninona toetrany na inona toetrany. Ka ireny de tsy afaka mandray an'le fanahy masina. Ninona moa ny tena antony? Efa fantatsika hoe eo ihany ny toetra, eo ny fahalotona sy ny karazany. Fa izy zany noho ny tsy fahalalany amin'ny matsian'Andriamanitra azy de mbola hotana eo anatiny. Efa nianarantsika zany. Rehefa tsy miala io ota io tsy afaka miditra mihitsy ny fanahy masina. Fa rehefa miala iny ota iny tao aorianan'le batisa araka ny nianarantsika de zay vao afaka miditra ny fanahy masina. Ary rehefa miditra ny fanahy masina de manangana le fanahy maty tao anatsika. De io fanahy maty tao anatsika io rehefa velona miampy an'le fanahy masina, zay no atao hoe zanak'Andriamanitra natsangana. De ireny no afaka mandray sy azo omena ny fanahy masina. Fa zay tsy mbola tonga am'zany tsy afaka omena ny fanahy masina. Ary zay le dikan'le teny eto hoe satria tsy hitany na fantany. Ataony ahoana moa no alalany zany satria tsy fantany zany rehetrarehetra izany. Fa ianareo ozy ny tenin'Andriamanitra no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Eto zany dikan'le hoe ianareo no mahafantatra azy de tsotra tonga dia fantatsika avy hatrany hoe zay le fanahy masina zay. Ohatran'ny zavatra misy eto amin'ity tany ity ihany zany izy io. Hoe raha misy zao ray mananjanaka de le ray tonga de mahafantatra hoe zany ny zanako zany. Na le zanaka ihany koa na de tsy mifankahita ary izy mianaka, avy hatrany tonga de mahafantatra hoe zany ny rainay zany na hoe zany dadanay zany. De ohatran'izay koa zany ty hoe ianareo no mahafantatra azy ity. Zay zany mikasika an'iny natao an'ny olona efa zanak'Andriamanitra ny fanahy masina. Fa ny olana moa de tsy nipetraka teo fa izay moa saikeken'ny be sy ny maro ihany. Fa ny tena adevitra mipetraka zany am'izao androntsika zao indrindra de ny hoe ahoana marina no afantarana fa misy fanahy masina ao anatin'ny olona anankiray satria mazava be sady mavesatra tsara lay teny zay nivakitsika teto farany manao hoe raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy de tsy azy izy. Zany hoe tena zava-dehibe zany ny fahalalana na manana ianao na tsy manana ianao. Rehefa manana ianao any Kristy, tsy manana ianao tsy any Kristy. Ka eto tena azavaina mazava tsara miavaka mihitsy hoe ty manana ty tsy manana. Fa io zany mazava loatra fa tsy mitovy akory ny manana sy ny tsy manana, tsy mitovy mihitsy. Ohatran'ny olona manam-bola sy ny tsy manam-bola ihany io raha ohatra ka ny eto an-tany ny resahana, tsy afaka ampitoviana mihitsy hoe mitovy ihany reo. Fa tena miavaka mihitsy na eo amin'ny fiainany, na amin'ny fiarahamonina, na amin'ny zavatra vita, na amin'inona na amin'inona ny olona manam-bola. De miavaka tena tsisy fangarony sy fandraisana amin'izany ihany koa ny olona tsy manam-bola. De ohatr'izay koa zany ty resaka hoe manana ny fanahy masina sy ny tsy manana ny fanahy masina ity. Ka hojerentsika amin'ity androany ity zany hoe ahoana marina
ny tena ahafantarana zany hoe olona manana ny fanamasina izany na hoe vita batisany ny fanamasina. Eny ary tenin'Andriamanitra ihany moa ny antsika ny vakiana, satria isika tsy afaka ino mihitsy hevitr'olombelona, tsy afaka ino any koa zay mety hoe anganongano sy teny voasoratra anatina boky ihany fa ny fantatsika de hoe zay voalaza ny baiboly izay efa voadika mazava be amin'ny teny malagasy. Vakitsika voalohany ihany ao amin'ny Jaona ihany ny vakitsika ary dia ny toko 7 fa ny 9 Jaona toko 7 9 zao ary mivaky ny teny: ny rivotra mitsoka amin'izay tiny ary renareo ny feony, nefa tsy fantatrareo zay iaviny na izay alehany. De tahaka izany zay rehetra ateraky ny fanahy. Ny ateraky ny fanahy moa zany de mahafantatsika hoa le batisan'ny fanamasina io de io ndray mamelona an'le fanao anatin'le olona, de io fanao anatin'ny olona iny rehefa velona no atao hoe zanak'Andriamanitra zay natsangana. De zay zany le hoe ateraky ny fanahy zay, ka raha tsy misy le fanahy na le batisan'ny fanamasina tsy ho tanteraka sy tsy ho tonga zany zavatra izany. Ny rivotra ozy mitsoka amin'izay tiny, fantatsika tanteraka ange zany. Tsika rehetra zao de miara-manaiky fa misy ny rivotra. De hoy ny tenin'ny Tompo hoe renareo ny feony nefa tsy fantatrareo zay avinina zay alehany. Zany tokoa tsika eo anoloan'ny rivotra, tsy misy afaka mandana iray azy hoe tsisy rivotra eto tany, fa samy manaiky daholo. Nefa tsy misy koa afaka miteny na iray azy hoe za mahita rivotra, ohatr'izao ny lokony, ohatr'izao ny lohany, ohatr'izao ny tongony, ohatr'izao ny rambony, asa hoe ohatrohatra ny biby ve? Tsy fantatra. Tsisy olona afaka manamarina zany. Fa indraindray tsika maheno feo, ka io feo ito koa ary aloha mbola tsy fantatra hoe tena mifeoana rivotra marina ve, fa ny zavatra hen'ny olona mantsy rehefa misy rivotra de zao indraindray feo hafa, indraindray feo hafa, ka tsy fantatra mety ho feo an'le zavatra iantefan'le rivotra no hen'ny olona, fa tsy ny rivotra misy feoany. Tsy fantatra aloha fa ny teny eto moa zany de hoe mandre feo ny olona rehefa misy ny rivotra, fa tsy fantatry ny tena feona rivotra ve na feon'le zavatra iantefany. Fa saingy tsy hita maso ary tsy fantatra hoe lasa rizy, lasa rizy, lasa rizy. De tahaka zany ihany koa izay teraky ny fanahy, zany hoe tahaka zany ihany koa ny ahafantarana ny olona itoeran'ny fanamasina na nilatsahan'ny fanamasina. Mazava ary tsy hita maso zany hoe iny fa nisy fanamasina nidina tao amin'le olona, tsy hita maso zay, tahaka an'le rivotra ihany. Ary tsy tsapan'ny tanana fa mety misy feo ena ohatran'le rivotra ihany. Fa ny zavatra akaiky dia akaiky, ahafantarantsika fa misy rivotra ao anatin'ny olona, ao anatin'ny tontolo azafady fa tsy ny olona aloha. De zao renao zao an-trano raha hoe mamoa varavarakely ianao de misy rideau ny varavarakelinao na ny varavarambe, de tonga de fantatrao avy hatrany hoe misy rivotra miditra ao an-trano, na mety ho rivotra mivoaka asa ihany koa. De ny ahafantarana an'iny tsy hitanao hoe iny misy rivotra de miditra ato an-trano, fa mihetsiketsika le rideau. Zay nahafantarana hoe misy rivotra ao. Dia ohatr'izay koa le ateraky ny fanahy. Tsy hitanao ny ilatsahany, tsy hitanao ny izy hoe iny fa milatsaka, fa misy fiantraikany na vokany aterana ohatran'izay ahafantarana, ohatrany hoe ahalalana na hoe marika ahalalana fa misy fanamasina ao anatin'ny olona anankiray. Ohatran'le ohatra ny raisitsika tamin'ny rivotra teo araky ny teny napetraky Jesosy. Ka ny baiboly no andao jerentsika hoe inona zavatra jerena ao anatin'ny olona, ahalalana fa tena misy fanahy ao anatiny, misy fanamasina io. Tahaka an'le hoe nihetsiketsika le rideau, na tsy rideau fa mety hoe misy taratasy eny ambony latabatra eny na ambaravarakely eny de tonga de lasa manidina tsofin'ny rivotra. De inona no tahaka an'izany ao anatin'ny olona, ahalalana fa tena manana ny fanamasina izy. Aleo ny baiboly ihany no jerentsika satria tsy afaka iny boky hafa isika na ahoana na ahoana. Asan'ny apôstôly ary vakitsika voalohany dia ny toko 10. Asan'ny apôstôly toko 10 de ny andininy 470 sy 570. Asan'ny apôstôly toko 10 andininy 470 sy 570. Amin'ny anaran'i Jesosy zao ny voalazany teny. Raha mbola laza izany teny zany Petera de nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny fanahy masina, ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Eto zany aloha tsika tsisy nanatrika an'le tantara nisy tamin'izany fotoana izany, fa de ny baiboly no manambara sy mitantara amintsika zavatra nitranga.
hoe nitory teny Petera tao an-tranon'olona izy ity, de nisy olona tsy fantatra hoe firy mianaka na firy izy mianakavy tao. De teo am-pitenenana teo Petera, ary raha nandeha any nitory teny de zao nilatsaka le fanamasina, hoy ny tenin'Andriamanitra. Latsaka tamin'le olona niaino a, de gaga be le naman'ny Petera niaraka taminy, talanjona izy ozy ny tenin'Andriamanitra. Inona natalanjona azy? Tsy hoe nahita izy hoe ino misy afony raraka de talanjona izy, na hoe nisy rivotra mifofofofo de talanjona izy, tsy zay natalanjona azy, fa inona natalanjona azy? Nilatsahan'ny fanamasina ihany koa lay olona nitorian'ny Petera teny, izay ambara hoe jentilisa, de gaga izy. Nahagaga azy zany de hoe misy olona hafa firenena tsy jiosy fa jentilisa araka ny fiteny nandray fanomezana ihany koa de ny fanamasina, de gaga izy. De nahagaga azy zany tsy hoe latsaka tsony le fanamasina, fa hoe olona tokony tsy nandray ka inona moa mahatonga ana miteny hoe nahagaga azy de zao fa tsy zao, satria ny ady hevitrintsika mantsy de zao, ahoana ny fomba ahafantarana ny olona fa misy fanamasina ao anatiny. De tsy zay zany nahagaga azy, satria efa fantatr'ireo namany Petera ireo sy ry Petera zany hoe raha misy fanamasina milatsaka eto a de zao nataon'ireo olona ireo. De nanao an'izay zavatra zay, hitan'ireo olona ireo zany le marika tao amin'ilay olona nilatsahan'ny fanamasina, zany hoe hitan'ny Petera, hitan'ny namany hoe nisy marika tahaka n'le rideau nihetsiketsika reo olona ireo a, de gaga izy latsaka amin'ny fanamasina ho an'reto ihany koa. Ka inona ary io marika io? De vakitsika ny andininy fa enina amby efapolo ao amin'ny lasan'ny apôstôly toko fafolo ihany andininy enina amby efapolo, hoe ahoana nahatonga an'ireo mpianatra ireo nahalala hoe nilatsahan'ny fanamasina reo olona niaino nitory tenin'ny Petera. Zao ny voalazany teny, fanandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy. Zay fotsiny. Zay zany natonga azy gaga hoe nandray fanamasina reto. Ienony zany le olona nandray fanamasina, naninona ozy izy? Niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra. Raha ohatra zao misy zaza zany ohatra hoe raisitsika le ohatra hoe mamoa varavarankely de misy zaza kely asa hoe firy taona ohatra, de mihetsiketsika be le reto de gaga be izy, de afaka eritreretina zany mety mieritreritra le zaza mbola tsy tonga saina zany hoe eto mihetsiketsika le rideau. De misy indray zany zokiny anankiray efa mba tongatonga saina eo akaikiny eo, de miteny aminao izy hoe neny eo mandrivotra be ny andro fa idio le varavarankely, satria fantany zany hoe kopakopaka be le rideau maniditsidina daholo ny zavatra maivamaivana ao an-trano ao de fantany hoe misy rivotra, tsy nahita ninina nefa izy amin'iny, fa no le rideau hitany zany de tonga saina izy de hoe idio ny trano fa mandrivotra be ny andro. Zay. De ohatran'izay koa zany tsika eto amin'ity tantara ity, tsisy ninina hitany Petera sy ny namany, fa eny le olona hoe niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra, de gaga izy hoe mandray fanamasiny reto, nandray fanamasiny reto. Zay zany ny zavatra ahafahantsika misintona hoe raha ity andininy anankiray ity ny resahana aloha, de mazava fa rehefa ilatsahan'ny fanamasina ny olona anankiray de ny zavatra misy voalohany de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy. Ampitsika andininy anankiray eo amin'ny asan'ny apôstôly io ihany fa ny toko fahasivy amby folo indray ary no vakitsika am'izao fotoana zao. Asan'ny apôstôly dia ny toko fahasivy amby folo dia ny tsara vakinao hatrany amin'ny andininy voalohany, satria ao zany misy fanindrina mafy de mafy mihitsy hoe tena zava-dehibe tokoa ary tena mahamaiky, indrindra amin'ny andininy faharoa, tena mahamaiky ny apôstôly zany ny fahalalana hoe ny olona anankiray raha vao mino de tokony isy fanamasina avy hatrany ao anatiny, satria efa voalaza tamintsika eny eo de zao hoe tahaka ny mbola olona maty ny olona raha tsisy fanamasina ao anatiny, fa tsy nitsangana. De ery amin'ny andininy fa enina no vakitsika ary araka ny lesona zay ianarantsika eto. Azan'ny apôstôly toko fahasivy amby folo andininy fa enina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zao ary ny voalazany teny. Ary rehefa nametrahany Paoly tanana izy de nilatsaka taminy ny fanamasina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady na minany. Tsy mifanalavitra fa tena lazaina mihitsy hoe mitovy amin'le zavatra nitranga tao amin'ilay efitrano nitorian'ny Petera sy ny namany teny ho an'ilay olona jentilisa tamin'izany fotoana zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo ity vakitsika eto ity. Hoe rehefa nametrahan'ny Paoly tanana izy de naninona
nilatsaka taminy ny fanahy masina. Le hoe ny fanahy masina tamin'io a tsy lazaiko tsara hoe tsy nisy lelanafo indray nilatsaka avy tany an-danitra hoe nametra tany amin'ny Paoly de indray nisy lelanafo na indray nisy rivotra mifofofofo na zavatra hafa sady tsisy ninina hita maso tamin'izay fotoana zay fa de eo ny olona eo Paoly mametra tany amin'ny Paoly milatsaka amin'ny fanahy masina satria nahoana voalaza ato hoe ary ny teny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Izay anankiroa zay no ahafahantsika misintona tanteraka hoe ny zavatra tena ahafantarana sy ahalalana ny olona anankiray ary fa efa nandray ny fanahy masina izy na manana ny batisa ny fanahy masina izy de aoka tsy ahodikodina ny tenin'Andriamanitra fa voalaza mazava be araka reto andininy anankiroa zay mitovy tanteraka reto nefa tany amin'ny toerana samy hafa fa rehefa nandray ny fanahy masina na nilatsahan'ny fanahy masina lay olona na ireo olona ireo dia ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ny zavatra hita voalohany teo aminy. Ka mazava de mazava zay zavatra zay risakaiza malala fa de zao araka ny teniko teo aleo a tsy ahodikodina le tenin'Andriamanitra de ozy ianao hoe ka misy boky ohatr'izao zao milaza mihitsy reny teny tsy fantatra reny avy am'zao boky zany e za koa ny afaka manoratra boky de afaka miteny aminao hoe zao zava-misy zao izy araka mifandalinana zay mety haiko sy ny anarako fa isika efa nametraka mihitsy hoe tsy ilaina ny boky akoatra ny baiboly ary raha tena kristianina marina ianao ka tena zanak'Andriamanitra marina ianao mila manaiky sady makatoa fa tena zay voasoratra anaty baiboly no atao hoe teny marina avy amin'Andriamanitra ka de tsy ahodikodiny zany na izany na tsy zany ary moa misy aminy tsy maintsy ho fanahina ao anatintsika hoe ka misy tenin'Andriamanitra ne pasteur milaza teny ohatr'izao a ny zava-marina hoa zay mbola lazaiko anao fa nolazaiko teto foana de zao ny tenin'Andriamanitra akory a tsy mifanohatra de iso hevitra mihitsy isika izay mieritreritra sy milaza na mampianatra fa mifanohatra ny tenin'Andriamanitra. Nohatra hoe tany amin'ny testamenta taloha izy de milaza hoe tsy azo atao ty tsy azo atao ty tsy azo atao ty ohatra de tsy mety mihitsy ary tsy hisy mihitsy zany hoe aty amin'ny testamenta vaovao ndray de hoe ataovy indray zao fa tsy maninona tsony zavatra tsy marina zany manao an'Andriamanitra ho tsy misy dikany zany a sanatry ny vava raha zay no eritreretintsika hoe tsy mahay Andriamanitra fa taloha zao zavatra nataony de novaina tatyarina tsy de tsy hafa mihitsy ny atao hoe fanavozana zavatra hafa fa tsy any amin'ny resaka hoe tenin'Andriamanitra le izy a akory ina ary tenin'Andriamanitra anankiroa reo a araka ny nambara zany hoe teny vavolombelona roa mafiorina tsara ny fahamarinana zay toriko aminao fa akoatran'izay dia misy indray ny atao hoe vokatry ny fanahy masina ny atao hoe vokatry ny fanahy masina azavaiko tsara satria misy mieritreritra zany hoe na tsy eo ary le teny tsy fantatra reto ihany nyjerena pasteur de fa ampy zay a ao amin'ny Galatiana de ny toko 5 Galatiana toko 5 andininy 2:20 sy ny andininy 3:20 Galatiana toko 5 andininy 2:20 sy 3:20 zao ny voalazany teny mazava be hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirampanahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Io a mazava be io vokatry ny fanahy fa tsy hoe famantarana na fahafantarana na fahalalàna fa misy fanahy ao anatin'ny olona. Inona moa natao hoe vokatry ny fanahy? Raha ohatra ianareo zao a mpamboly anana na mpamboly voninkazo ihany koa de efa mety zay mpikarakara voninkazo a de mahalala zao fa zay tsy mpikarakara moa zany de mino hoe azo zao teny resahako zao ihany hoe mamboly ianao ohatra hoe mamboly an'le voninkazo na mamboly an'le anana de karakarena tsara ny voalohany mamafy aloha de indraindray izy ireny rehefa maniriniry kely de afindra fa misy tsy mila afindra tsony fa eo a mandrapatonga